nanamafy moa ny Madavision izay isan'ny tompomarika ao anatin'ny fikarakarana itetsika ara-barotra ity fa maro ireo fanitanana samihafa ny farany herinandro avy izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina eny ary vonona ny mezava-baovao hatrany izy ireo. Asabotsy sy alahady ho avy izao dia hiatrika ny farany grande braderie tsika ary misy animation maro no manana amin'izany indrindra fa ho an'ny tanora sy ny ankizy. Misy koa ny cinéma 12D izay any tanànatsika tongava maro mijery an'io satria eto amin'ny grande braderie no lancement an'io cinéma 12D io sambany eto Madagasikara. Ny fiantsenana dia natsikaritra izahay fa nandritra izay 3 andro navaritra izay maro ny mpandray anjara nanao fihenam-bidy mihoatra ny 500 isan-jatony ary maro nefa tonga niantsena tamin'ireny stand tena nanao fihenam-bidy ireny fa mbola manentana anao ary izahay ho avy maro ety amin'ny grande braderie ataovy tsara ny fampitana ny vidin'entana toy ny fampitana ny kalitao any entana koa. Mino izay fa tsy diso anjara ianao raha ho tonga anao ny fiantsenana ety amin'ny grande braderie.